Tena anjarantsika indray ary havana amin'ity maraina ity dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny marka toko 5 manomboka amin'ny andininy 120. Marka toko 5 andininy 120. Avy hatransika dia mitsambikina ary amin'ny 520. Manomboka amin'ny andininy 520 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao maika ny hanarary kokoa aza. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy dia nankeo ivony, namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana aho. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny ka tsaroany tamin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy efa nisy hery niala taminy, dia nihodina teo voan'ny vahoaka izy ka nanao hoe, iza no nanendry ahy, nanendry ny lambako izany? Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao va izao vahoaka mifanety aminao zao ka hoy ianao va iza no nanendry ahy? Ary nijery manodidina izy hizaha izay vehivavy efa nanao izany. Fa raiky tahotra sy torakovitra raha vehivavy satria fantany izay natao taminy, ka dia nankeo aminy izy ka niankohoka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finoanao no nasitrana anao. Mandehana soamatsara ary sitrana amin'ny aretinao. Amen. Jesosy dia vao niala tamin'ny toerana anankiray noho ny fiangavian'ny olona azy. Nangavy azy fatratra ny olona hiala amin'io toerana io. Olona nanaovany fahagagana tamin'ny nanasitranany lehilahy demoniaka anankiray. Mandehany ianao hoy ny olona miala teto aminay. Dia niala Jesosy. Atao hoe lasa ihany le rangahy, nanahirana manko satria very ny kisoa mahery ny 3 arivo. Natahotra zareo dia setrin' izany tahotra sy fahagagana vitan'i Jesosy zany dia tsy andriny mihitsy ny nialan'i Jesosy tamin'ny toerana nisy azy. Ahoana zany? Sao misy amintsika koa tsy mila an'i Jesosy? Mandehana anao Jesosy miala teto, manaiky Jesosy, andeha ho izy, lasa izy. Fa ery ampita ery rehefa vita ny fiampitany tamin'ny sambo, dia olona marobe indray koa nefa niandry, sasa miandry azy. Anisan'izany ny miavaka amin'ireto izay ho jerentsika eto, ny amin'ny lehilahy anankiray sy vehivavy anankiray. Jairo ny voalohany izay nanana zanaka vavy marary. 12 taona io zanany io. Ny anankiray vehivavy narary 12 taona. Izany ny faharetany aretiny. Ka mbola tsy afaka manaka ankehitriny amin'izao fotoana tantarainy filazantsara eto izao. Vehivavy tsy fantatra anarana, iraindray ny anankiray Jairo, manana ny maha izy azy mpanapaka ny sinagoga. Olona samy hafa mihitsy izy ireo. Kanefa samy raisin'i Jesosy mitovy ny fandraisany sy ny fitiavany ary ny fikarakarany azy ary samy nahazo fahavampo izy roa. Androany tsika tsy afaka mijery ny Jairo fa ilay vehivavy no jerentsika. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola ho iarahantsika mijery amin'ny heriny izany. Eto ary ilay vehivavy dia nanantona an'i Jesosy avy ao ivohony, tsy sahy miseho mivantana izy. Zavatra 2 na 3 mitambesatra amin'ity vehivavy ity. Voalohany, marary efa 12 taona izy hoy isika. Andeha ratsy mety mijanona zany ny raha vokatry ny aretina mahazo azy. Ary tandindomin-doza ny fiainany, ny ainy
noho izany aretina izany. Zavatra faharoa, noho ny lalàna dia tsy afaka makany an-tempoly izy na makao amin'ny sinagoga satria maloto zany araka ny lalàna nisy teo amin'ny jiosy. Ka dia nitokana tanteraka ilay vehivavy, tsy afaka nanatona an'izaniza satria maloto. Levitikosy 15:17 sy ny manaraka eo no ahitantsika lalàna mikasika an'izany fahalotoana izany. Ary efa lany koa ny harenan'ity vehivavy ity. Zay ny zavatra mitambesatra amin'ny fahatelo. Satria efa nanatona dokotera maro isan-karazany izy fa tsy nahasitrana azy ny fanafodin'ny dokotera. Voalaza ny marika eto fa vao maika ny ombo aza ny aretina. Dia miha reraka tsarony tenany, miha lany, miha ritra tsikelikely ny ainy. Tena nahantra ity vehivavy ity, na ara-panahy, na ara-tsaina, na ara-batana. Fa izao izy roa, Jairo sy ity vehivavy ity dia aiza nazahoany fahafaham-po? Eo atongotry Jesosy, voatondro ny 12 sy ny 13 zany, makeo amin' Jesosy. So ihany fa nahalala hanatona an' Jesosy, na i Jairo na ity vehivavy ity. Le vehivavy moa zany dia nandadilady mora hoy isika teo avy aoriana, ary nisy finoana tao aminy. Asa mety finoanom-poana koa ve? Nefa tsy dia azo lazaina hoe ho finoanom-poana satria hoy mantsy izy, na dia ny sisiny lambany hany aza ny voakasiko izy dia ho sitranao. Tsy izy irery no efa nanana izany fomba fijery zany, fa raha jerentsika koa ny marika 7:10 sy ny 9:20 dia efa fanaon'ny olona mametraka ny olona amin'ny toerana andalovan'i Jesosy mba hisiny azahoan'izy ireo mikasika ny lambany fotsiny, somotra viavin-damba zany, sisisin-dambany dia ho afaka ny aretina. Ka tao amin'ity vehivavy ity ary zany, miafina zany izy satria olona mahantra, olona tsy madio, olona vesara ny fahoriana. Dia niafinafina izy. Dia inona nataony? Nanatona izy, mikasika ny lamban'i Jesosy izy. Ary dia tsaroany niaraka tamin'izay ny fahasitranany. Sitrana izy, naverimberiny mantsy na dia ny lambany ihany, na dia ny lambany ihany. Fa netreteny zany, ary fatoky iny zany. Dia ho sitrana izy. Ry havana, inona no azontsika raisina amin'izany? Tsy mitovy ny finoan'ny olona mazava ho azy zany. Kanefa Jesosy mamaly ny finoana rehetra, manome fahafaham-po ny finoana rehetra. Zay manatona azy amin'ny finoana dia tena mahita valiny, mahita fahafaham-po amin' Jesosy. Na finoana kely io, na finoana manao akory io, tsy hisy hiala-maina zay rehetra manatona an' Jesosy. Rehefa mino an' Jesosy sika dia tahaka ny mandoatra ny hery rehetra ho am-pelatanan'i Jesosy. Azahoany miasa sy mamonjy atsika amin'izay zavatra manahirana antsika. Tsy maintsy misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika rehefa manatona azy amin'ny finoana isika havana. Mamaly ny finoana Jesosy satria zany indrindra no tiany, zany ny sitrany. Maro ange ny vahoaka nitady an' Jesosy eto fa tsy voatantara hoe nisy sitrana na nisy nahazo zay niriny teto, fa ty tantaran'ny vehivavy ty no singan'ny marika manokana hoe nahazo fahafaham-po tamin' Jesosy noho izany finoana nananany zany. Ny antony manko dia zao, maro ny olona mahalala an' Jesosy, mahafantatra ny tantarany, fa vitsy ny mino an' Jesosy. Maro ny olona mihazakazaka koa noho ny amin'ny fahagagana fotsiny, fa tsy tena mitady zay tena zava-tsoa sarobidy ao am' Jesosy. Fa ny zavatra misongadina eto zany dia ny nanambaran'i Jesosy. Fa nisy hery niala tao aminy, raha nikasa hiala mangingina ilay vehivavy. Sitrana izy tsarony fa nisy fahasitranany tao, dia nikasa handeha izy. Kanjo najanon'i Jesosy izy, avianao aloha. Misy hery niala tamiko zany ry zareo izy manontany mpianatra. Ahoana no ilazanao zany hoy izy Petera, hoy izy ireo namany reo. Vahoaka zao mikasika anao zao.
Ahoana no lazana hoe nisy nikasika azy? Tsy fa nisy tokoa nikasika aho izy. Miavaka zany ny fikasihan'ity vehivavy ity tsaroan'i Jesosy. Maro ny fanety taminy ty ahita azy agnamba. Fa ity vehivavy ity no tsaroany fa nampisy hery miala tao aminy. Manahoana ianao ry havana rehefa manatona an' Jesosy koa? Mba tsaroa Jesosy koa hoe fa misy hery miala aminy hanasitranany ianao, misy hery miala aminy hamaliny ny vavakao, hamaliny ny zavatra tadiavinao aminy ao. Fa tsy maintsy fantatry Jesosy fa misy hery tao miala. De zao ny zavatra nitranga. Ty vehivavy ty ary rehefa fantany fa hain' Jesosy zavatra nitranga dia nangovitra teo an-tongotry Jesosy izy. Nahoana moa natsain' Jesosy nijanona izy? De hoy angamba isika hoe ka tian' Jesosy hijoro vavolombelona ao anatin'ny vahoaka ao izy, hoe tena nikasika anao de sitrana. Mety ho marina zany, fa indrindrandrindra ny fiafaran'ny tantara teo, izany no tena tia Jesosy mbola omena azy. Ahoana ozy ny teny farany tao raha vakitsika? Vehivavy, sitrana amin'aretinao. Sitrana soa tsara, fa sitranana voalohany dia rehefa famonjena azon'ity vehivavy ity. De fasitranana manaraka ty fasitranany amin'ny aretina. De avy eo lay tsodrano zay tsy maintsy ilain'ny olona rehetra ary tokony ho azon'ny olona rehetra de le tsodran'i Jesosy hoe mandehana soamantsara. Rehefa makana am-piangonana isika de maro ny maimaika mivoaka. Efa avy nandray fanasany tompo izy de mijery famantaranandro dia lasa. Nefa mifarana ange. Eo Jesosy no manao hoe mandehana amin'ny fiadanana. Raha misy moa ny fandraisana fanasany tompo de eo le izy. Eo le tenin'ny tompo hoe mandehana amin'ny fiadanana. Ho aminareo ny fiadanana. Rehefa metrahan'ny mpiandry tanana koa ianao reny famoahana demonia, mandehana soamantsara. Ho aminao ny fiadanana. Amen. Zay ny teny voarain'ity vehivavy ty. Eny tokoa mitady fahasitranana izy ho an'ny tenany kanefa nahazo fahasitranana koa izy ho an'ny fanahiny. Ry havana, katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ho anao ny zavatra rehetra. Fa vonina ny tompo am'izay finoana kely anananao, hanome anao zay rehetra ilainao, indrindra zay mahasoa anao dia ny famonjena. Fa hoy mantsy izy fa efa tonga zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ry havana, ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny famindrapo mba amin'ny firaisana ao amin'Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amen.